Vainandroany a dia ny eo amin'ny evanjely rano fotsiny a fanazavana ny hoe mizara anankiroa zany, misy zanaky ny fahazavana, misy ny zanak'izao tontolo izao. Amaranan'i Jesosy ny evanjely natao hoe hendrihendry koa. Ny atao ho moa onona hendry zany a dia mahay misenjy vodiandro homerika, miezaka mba hoe hanana fiainana tsaratsara kokoa amin'ny hoavy a, zay ny atao ho onona hendry. Dia ny kristianina no lazaina hoe zanaky ny fahazavana io, fa ndraindray a midorororo ny kristianina, tsy mahalala ny tokony ataony a, sy mahay misinjo ny hoaviny. Ny en'izao tontolo izao ny azy a dia hoe tsara ny fiafarany ato amin'ity fiainany ity a, dia ampiazy zay fa ny zanaky ny fahazavana tokony hoe hanomana ny lanitra izy, fa be ny olona midorororo a dia tsy mahavita manomana ny lanitra. Dia ho azavaiko ary ny anazavako azy voalohany a, io hoe zanaky ny fahazavana io. Sika moa dia mihirany hoe ianao no hazavana ary Jesosy Kristy zokinay, ianao no arahinay amin'ny fiainanay. Hiraintsika izay a, ny tompo no fahazavana, fa indraindray tsy dia azosika ny heviny. Dia Masinda Joany apôstôly a sy Masinda Paoly a no ho azavaiko voalohany a miresaka an'io atao hoe fahazavana io. Ao amin'ny Tesalonisianina 5:5 aloha zany Masinda Paoly miteny hoe zanaky ny fahazavana ianareo a, ary zanaky ny andro ianareo rehetra. Zay fotsiny a, sika zany zanaky ny mazava aby a, zanaky ny andro. Ny hevitra n'izay aloha le hoe zanaky ny fahazavansika sy zanaky ny maizina. Ny zanaky ny maizina mpilalao-ody rasy, kristianina sy milalao-ody rasy, zanaky ny andro. Ao a, ny zavatra ataosika dia atao mazava sy zavatra miafinafina, fa ny olona manao zavatra rasy a dia amin'ny alina matetika nanaovana azy. Andeha angalabadin'olona dia sy ao ny vadiny dia amin'ny alina misokosoko makagna. Zay a asan'ny maizina izany. Ao a, hanao dahalo a dia efa dahalo sahy loatra moa no mamoaka omby andro atoandro, fa saika amin'ny alina no mandeha. Ohatra tonga dia azosika zany le hoe ny zanaky ny mazava sy manao zavatra maizimaizina. Ary na zavatra atao amin'ny andro atoandro aza dia atao mazava tsara, atao tsara ny compte ny fitantanana rehetra ianao mitantan-javatra fa tsy le magnodikodina kely satria zanaky ny mazava, zanaky ny andro. Zay a, zay zany ny hevitra n'io Tesalonisianina voalohany 5:5 io. Any amin'ny Filipianina 2:4-5 a, ilay ilazany Masinda Paoly hoe ataovy sy ampimonjomonjona sy sy ampimenomenomana ny zavatra rehetra ozy izy. Satria agnareo ozy izy a dia tokony ho madio a sy zanak'Andriamanitra tsy misy kihany eo anoloan'ny karazan'olona rasy sy mafo. Ny olona amin'izao tontolo izao zany olona rasy, kimenimenina, sy makasitraka, mpanan-kena, be kritika, mafo. Nanaovanao zavatra tsara izy a dia sy akasitrahany zany. An'izao tontolo izao zay a, fa ny zanaky ny mazava dia zanak'Andriamanitra madio a ary zanak'Andriamanitra tsy misy kihany. Dia toy izany hoe amin'izay ozy izy dia mamirapiratra ny tenanareo tahaka ny fahazavana amin'izao tontolo izao. Isika rehefa samy menimenina, isika rehefa mahay makasitraka, isika madio foa dia samy mitovy amin'ny olona amin'izao tontolo izao, miavaka be hoe mamirapiratra ny kristianina fa ny olona ny maizipo sy mahay makasitraka, maizipo menimenina. Zay zany zanaky ny mazava zay. Rehefa atao pratika araka ny lazan'ny Masinda Paoly azy ao amin'ny Filipianina 2:4-5. Dia Masinda Paoly ao amin'ny Efezianina 5:5-7 milaza ny hoe mizora toy zanaky ny mazava, fa ny vokatry zany mazava zany a dia hatsara-panahy, fahasiana ary fahamarinana. Zavatra telo: bonté, droiture, vérité. Ho azavaiko tsirairay. Ny kristianina dia ny vokatra hita eo amin'ny kristianina dia hoe tsara foana ny zavatra rehetra izay ataon'ny kristianina zany, tsy mba manao zavatra ratsiratsy, tsara, mianatra tsara, mivavaka tsara, mihinan-kanina tsara, matory tsara, miasa tsara, zay tsara. Amin'ny teny frantsay manko hoe bonté io tsy milaza hoe hatsara-panahy fotsiny, hoe tsara aby izay rehetra ataony. Dia ny olona vakivava, ohatra ny olona vakivava tamin'ny andron'i Jesosy hoe tsara avokoa izay rehetra nataony tetỳ amintsika, aza mametraka dia tongotra rasy amin'ny zavatra rehetra izay ataonao, ianona ny ray nandalo teto fa nahoana mpisavorita say ohatr'izao, misy raha banga indray zay. Fa tsara avokoa izay rehetra nataony tetỳ amintsika satria mpanaraka ny Kristy, zanaky ny mazava zany, tsara foana ny zavatra ataony. Sampiny hoe mivavaka, fa ny zavatra ataonao ve tsara, mamerovero hasara-panahy foana, zay le izy zay. Ary vokatra ny tadiavana rehetra kristianina raviny a, fa mamokatra ny bonté hasarana zay ve.
ny droiture fahisiana sy fesifesy sy magnambakambaka olona, inona ny lazain'Andriamanitra, taterahina ry azo atao. Ao tena droit ao zany, ohatra ny magnaraka fisipika, misipika ao de sa manoratra mibilabila, aza mangalatra de sa mba mandray kely, nahita fa sa nangalatra, fa rehefa sy anao de mangalatra, zay hoe magnaraka ny sipika, zay ny droiture, zany ny mazava zany asika. Ary ny hoe fahamarinana de zay hoe miezaka asika sy miainao anatin'ny tontolon'ny langa sy ny famesifesena sy ny sisa zay, nefa de be asika ny mamesifesy de langolangosika mikabary sara lahatra ny ona de mizoboka. Izay indraindray na kristianina manao an'izany, re olona sapino olona savavaka sa problème, re kristianina manao an'izany de foadisy ny fahotanao, satria tokony hoe madio marina tsara fanahy sy manao zavatra miolakolaka sy ny sisa. Dia toizany eo amin'ny andininy fahasivy zay hoe ka saho mandrakariva zay rehetra mahafaly an'Andriamanitra, ka saho mandrakariva zay zanakiny mazava zay, asa soa fahisena fahamarinana kiasaka mandrakariva zay mahafaly an'Andriamanitra. Isaky ny hanao zavatra anankiray na de fanapa-kevitra faran'izay bitika de bitika anao de hoe inona re zao ry lazain'Andriamanitra amity ataony hoe zay mavety isa ataony ohatra zao ny tagnana sy zany zay zanakiny mazava ianao. De ny masindazoany apôstôly miteny izy hoe raha milaza ho mikambanao amin'Andriamanitra, milaza ho mipetraka ao mazava sika hosiny, tsika zany miteny hoe dia kristianina aho de mazava, hosiny eritreritra anao fa mety zay lazainao, nefa anao makahala ny rahalahinao voasa tafavoaka ny haiziny anao ao agnaty tonailina maiziny de maiziny ny haiziny ao zany re ohatra anao milaza hoe kristianina tokony ho zanakiny mazava nefa mbola makahala onina. Soratra masina miteny zany Joany voalohany toko faharoa andiny fahasivy, raha milaza ho mazava le olona anankiray nefa makahala de mbola ao anatin'ny haiziny izy, zay tsy mbola afaka ao amin'ny haiziny izy. Satria manko lazainy eo amin'ny Joany voalohany toko voalohany andiny fahadimy ka hatramin'ny fahafito hoe zao ny teny renahy hatramin'ny voalohany, Andriamanitra de fahazavana sy misy haizina amin'izany Andriamanitra zany, ka raha milaza ho manao communion amin'Andriamanitra zay mazava sika, nefa mandeha maizina de mandaingy sika, fa raha mandeha ao aminy zay mazava kosa sika de mifampikambana sika rehetra ary ny raha ny zanak'Andriamanitra manadio atsika amin'ny ota rehetra. Nahoana ny communion natao fosifosy fa sava nisy communion mavomavo na maisimaisy na volomparasy na mavokely, fosy manambara fahazavana le toetra n'Andriamanitra hoe mazava, sisy paintipaintina haizina agnaminy, sisy fakahalana ao fa fitiavana madio mangarangarana takany eo am-pianarana, madio mangarangarana toy ny eo am-pianarana de natao fosy izy io communion. Ka isika zay miombona amin'Andriamanitra, io communion fiombonana amin'Andriamanitra zay mazava, to amin'ny Kristy ve nisy fakahalana sia mazava ny fony, ianao zay manao communion sy mainsy mazava koa ny fonao ary tia sisy fakahalana, fa laingany ianao re manao communion nihinana mofo agnao rehefa tena ka mivese sagnatrian'ny vava sy ny zava manimbazimba fa ny fiombonana amin'ny fahazavan'ny Kristy no tena communion azika. De misy azy olona tsy mandray azy mivatana satria famantarany fa le hoe ity manampy anao hiombona amin'ny fahazavan'ny Kristy zanakiny mazava anao, de zay ny zava-dehibe. Misy olona mety tsy mandray azy mivatana fa miombona amin'ny fahazavan'ny Kristy satria tsara fanahy, mampisambotra, tsara fo, mandeha amin'ny pahisino, sy mba mamesifesy ary miainao anatin'ny fahamarinana fa sy mba misy langalangana fitapita, zay ny tena manao communion miombona amin'Andriamanitra zay fahazavana. Misy ndray tena mandray fa mahalany amina kitapo be de be rena tambatra fa mbola makahala ao agnatin'ny maizina herim-po verimaigny tandremo sika zao anao fisaoana reveo de so dokadoka fotsiny nefa anao savonina mba hanahaka ny fony. Fanaovana adoration sy ny fandehanana aty am-piangonana veriky foana mitovy amin'ireny touriste avazaha amin'ny tany andro manao bain de soleil raigny, sa fandanian'andro no manao bain de soleil amin'ny tany andro eo, fa le herin'ny masoandro manova ny hoditrany de mba lasa somary maintimainty, fa rehetra zay lany vola izy mandeha makeo. De zay koa i Kristy banjinsika ataovy mazava tahaka anao ataovy lasa olo marina tahaka anao, ataovy be fitiavana ohatra anao fa ianao manao adoration nefa mbola mijanona ho zanaky migehana fakahalanao vao mivoaka ny varavara-piangonana tonga de indray ohatra ny clignotant motone molotra anao de sa nisy dikany le bain de soleil teo amin'ny Kristy azosika fa ohatra ny Paoly amin'ny vaky teny miteny maseseka mba halalasika ny tena zavatra ao ary iverenantsika amin'izay amin'ny evanjely. Izao ny hevitra an'io koa hendrihendrika koa ny zanak'izao tontolo zao amin'ny samizy no zanak'iny mazava de satria nahoana ilay lehilahy ity sy fananany akory fa izy mpitatana fosiny sy tompony fampamerin-dohany
fa le mpanjaka no tompony harena fa nampiasany io harena zay mba fotoana fo io ny ampiasany azy hakan'ny fony olona ho ty azy nanao famindram-po izy de mampioditra taman'olona de rehefa ho avy fotoana sy hitatana itsony izy de reo no mampandroso hoe andao sakaiza sakafo any aminay andao tory any aminay sisy manavitra azy zay ny kristianina ve mba mahalala fa an'Andriamanitra ny harena sy ny zavatra rehetra mety anananao sy ny toetra sara anananao fa sy anao na io vatagnanao io ento manao asa soa itiavo namana io fa ho avy ny andro sa hitepoko ny fonao sy fokarivotra koa ny annanao io tongotra anao mafinaritra io sy afaka handehandeha tsony zay le hoe sorona ny fitantanana ny fananan'Andriamanitra ianao fa ampiasao izay eo ampelantananao rehetra na toetra na sarana na qualité na fananana anao fitiavana sy fiantrana indrindra amin'ireo mahantra de reo no handray anao any an-trano ny indray androany satria ny evanjely de miteny ireo olona naovasika soa ireo no hilaza hoe naho nomenareo hanina nangetaeta sy ny sisa tsy nitafy tany amponja nanaovanao asa maneho famindram-po ireo no hanao hoe avia rino soaviny raiky satria izaho lay nona de ozy ny olo-masina tsy haiko na imasinday Jean Chrysostome no nyteniny hoe ilanao hamindra fo aminao indray androany rehefa ho faty ianao no mangataka aminao hamindranao fo akehitriny amin'ny endrikiny mahantra amin'ny endrikiny mahantra izy aloha am'izao no mangataka famindram-po aminao de re mamindra fo anao de izy amazy soa azy amin'ny voninahiny amin'izay no teny hoe zaho ihany le mahantra nila vozy taminao tary nanaovanao fiatrana nataonao hoe soraty valopolo isaky ny manao fiatrana soraty valopolo soraty dimapolo raisiny any an-trano naviry no soaviny raiko zay ny heviny de be dehibe sika sy miraharaha zany hoe kay moa reny famindram-po ataosika andavanandro reny soraty valopolo hidirantsika any an-danitra indray androany de zay ary le izy ny olona am'izao tontolo zao tena mahay misinjo ny hafarany fa isika indraindray sy mahalala ho zay nay ny hidirana any an-danitra ny asa rampo satria ny fitanjona amin'ny fiainam-panahy rehetra de ny ho tonga amin'ny fanahafana an'Andriamanitra sika zao misy vonimbavaka famindram-po misy karismatika de sika tena manao alim-bavaka de manao pelerinage ny sisa resy mitondra anao hanahaka ny toetra an'Andriamanitra reny zavatra reny de herim-po verimaigna fa Andriamanitra sa mila nidokadoka sika tompo ohatran'izao sa ilany zay fa anao miova hoatra azy ny tanjona de asainy ho tonga ty am-piangonana ianao de mibanjina azy miaino ny teny ho isaky mihaino tenin'Andriamanitra de sahala mijery fitaratra arak'izany tenin'Andriamanitra zany misy ariny eto mila fafana zay ny dikany mivavaka zay ny dikany mivavaka hagnova anao hitovy amin'ny fony inona fon'Andriamanitra tia inona toetran'Andriamanitra mazava inona toetran'Andriamanitra tsara fagnahy inona toetran'Andriamanitra manao soa fa rehefa magnova anao le izy azanony fa herim-po verimaigna sady manafitohina ny ava hoe mba mopera ho nyperasika nefa ratsy saigna de ratsy saigna herim-po verimaigna azosika ekany asika sy ambaka ny olona hoe mahay magnomagna ny hoaviny fa hahalala ny lalana ahatongavasika any an-danitra